mba ho tahaka ny zava-maniry marovoka ny zanakailahy ary ho tahaka ny vato fehizolo voasoratra tsara toy ny fomba ny lampanandriana ny zanakaivavy. Salamo fa 4:100 andiny faharoa. Alakamisy 13 Jolay 2024. Manana iraka lehibe isika ray aman-dreny amin'ny fikolokoloana ny zanaka ka tsy tokony ho adinoantsika izany satria nankin'Andriamanitra amintsika ny fanabeazana ireo zaza eo am-pelantanantsika ireo. Izany hoe nadidy sika izao mantsy ny tompo, raisy reto zaza ireto dia tezao ho aho. Nankinina amintsika izany fikolokoloana, fanabeazana, fitezana reto zaza reto araky ny sitrapony. Ny antony dia ny hoe mba hamirapiratra sy ho modely eo anatrehany reto zaza nankinina amintsika ireto. Amin'izay fotoana izay dia tsarovy fa ho tonga ho sekoly ambony ny ankohonana ka hamolavolany ankizy iroso midingana ambonimbony kokoa, anovany fiainany ho toy ny fiainany landry ary indrindrandrindra ny hoe anofana ny zanaka hivavaka ho an'ny hafa. Zarina mantsy izy ireo tsy hivavaka ho azy ihany fa ho an'ny hafa ihany koa, tahaka ny hoe ireo miandraikitra ny asan'Andriamanitra, ny mpitsabo ary indrindra ny mpanabe amin'ny sekoly, mba Andriamanitra mihitsy no hitarika ireo sehatra asa ireo mba homban'ny fiarovany sy ny fitantanana. Mora kokoa mantsy ny fanatrarana izany raha toa ka ny ray aman-dreny sy ny zanaka no miara-misalahy miray iny ka ho feno fitahiana, ho feno fifaliana ary ho tokantrano mitombo amin'ny fitiavana ny fahamarinana tokantrano amin'izay fotoana izay. Sitraka ve izany? Na fanirao ve izany dia ireto ary misy torohevitra vitsivitsy omeko anao. Voalohany dia ny hoe fanofanana ny tanora mba hanana ny antsoina hoe fanabeazana araka an'Andriamanitra. Ary indrindra ny hoe aseho fotoam-bavaka ao an-trano, aseho rivotry ny fivavahana ao an-trano, aseho ny zanaka fa ny ray aman-dreny dia matahotra an'Andriamanitra ka milefotra eo ambany sitrapony sy eo ambany fitantanana. Zava-dehibe ihany koa dia ny hoe haneho fahavononana ny amin'ny fanompoana izay asain'Andriamanitra atao na ny hoe izay ankasitrahany. Raha izany ny tanteraka dia hisy fiainam-bavaka, fiainana milamina izay lavitra izao tontolo izao fa ho feno fahasavan'Andriamanitra sy famonjena ny tokantrano amin'izay fotoana izay. Raha toa ka izany tokoa ny zavatra misy, izany tokoa ny zavatra mitranga dia tsarovy fa ny ankohonanao dia ho tokantrano ho feno fankasitrahan'Andriamanitra. Ny tokantrano sy fianakaviana izay miaina indrindrandrindra ny hoe mifoka sady ny rivotry ny lanitra. Tokantrano sambatra, tokantrano manana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary na ny zanaka na ny ray aman-dreny dia ho tsapa mihitsy ny hoe avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra iainana ao tokantrano. Mba ho tena zava-misy izany rehetra izany dia asaiko anao hiaraka hivavaka isika. Raha eo mitondra mbavaka ny tokantrano izay amin'ny teny ity, mba tokantrano izay anjakany voninahitra ao, tokantrano feno ny fahasambarana avy aminao ary tokantrano mahatsapa fa ianao no mitoetra sy monina ao tokantrano. Meo fahendrena ny ray aman-dreny, meo fahalalana ny ankizy mba ampifandrindra izany zavatra izany ho amin'ny fanomezam-boninahitra ny anaranao ka ny tokantrano rehetra ane dia ho feno rivotry ny lanitra ary tokantrano miomana ho amin'ny fivinao tsy ho ela intsony ary tokantrano andovan'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.